Salama faly miarabanao indray tavaverina eto amin'ity tao gasy androantsika anao pratika kely miaraka amin'le wing araky ny efa fantatrareo tany amin'ny vidéo tany aloha tany raha anisan'le manaraka nareo dia tamin'ny faraparan'ny taona 2023 teo nanao live zay nisy live ngeza be tsy tena hoe ngeza be fa ngezangeza no karakaraina taty amin'ny faritra misy anay taty dia Mirela le artiste tamin'izay fotoan'izay takany mahazatra nalaina ny feo nalaina multipiste moa zany dia androany ho atoroko anareo ohatra nahoana ny configuration nataoko tamin'izany fotoana izany satria tamin'izay raha tsy diso mbola tsy tonga le wing fa nalaina tamin'ny DL32 le son enregistrement zay zany no travailleko vetivety amin'ny fomba fiasako tato anatin'le wing voalohany dia ho atoroko anareo hoe ohatra nahoana tonga dia hiditra ao anatin'le pratika avy hatranisika. Zavatra voalohany atoroko anareo aloha dia ny sortie écouteur zany atao ambadika ato izy misy anankiroa moa zany ny wing atao ambadika ato dia izay no ipetahan'ity casque izay ampiasaiko eto ity dia ankoatran'izay copie niny sortie casque iny no mivoaka misy enregistreur kely zoom eto maka an'le son ny voix-ako sy ilay zavatra henozika zany hoe mitovy zany zavatra henoko sy henonareo anatin'izay. Atao amin'ny ilany ato tokony ho hitanareo eto amin'ny sisiny eto eto ny ordinateur dia ao anaty Logic Pro daholo ilay izy dia avy eo ny ordinateur zany mitsatoka USB makaty amin'ny console. Inona moa ny antony tsy nametrahako an'ilay izy tamin'ny carte d'identité ny Behringer wing ny izy teo afaka micontrôler ihany koa ny daonao zany hoe ny logiciel na stanina moa zany filazana azy zany hoe ohatra hoe logique na Cubase na ohatran'izany izy koa afaka ataonao mix tanteraka n'ilay zavatra ny daonao zany fomba fanaovana azy klikena fotsiny le dao dia amin'izao fotoan'izao izy tonga dia contrôle tanteraka lasa mivadika zany le contrôle lasa migérer an'le zavatra ery anatin'ny ordinateur indray izy afaka atao hoe izy rehetrarehetra eto mihitsy atao dia ty afaka atao hoe izy rehetra mihitsy dia le partie rehetrarehetra rehetra zany rehefa miklikin'le dao dia mivadika contrôleur n'le dao daholo izy rehetrarehetra fa ny anahy zany nataoko anazy dia single zany hoe ito partie ito ihany satria mazava ho azy tsika tsy kitikitika ny anin'ny ery mihitsy fa ato daholo tsika nanao traitement an'ilay izy. Voalohany indrindra aloha ampianoko kely anareo aloha ataontsika exemple ato. Puissant de Jésus, le nom qui délivre, le nom si puissant, le nom au-dessus de tous les noms. Tu sièges, oui, tu es au milieu, Seigneur.
tu règnes au milieu. Ina re atoroko anareo hoe ohatranao ahoana ny fandehan'ilay izy tamin'io fotoana io nanao nalaina multipiste daholo ny batterie rehetra fa ny mahasamihafa anazy ny batterie zany misy ny attaque dia misy ny sub fa ny caisse tsy naka an'ilay caisse eo ambany zany hoe caisse eo ambony ihany nalaina dia charlet tome 1 2 3 dia override gauche droite zay zany fandehan'ilay izy dia ankoatran'izay basy acoustique guitare électrique dia gitara fandroany zany hoe les configurations ohatran'izao fa tsy misy iny zao androany dia ny piano anankiray ihany reto zany tsy hisy daholo reto fa zay mahatonga anazy tsy misy nanenina mihitsy dia ankoatran'izay ny chœur anankitelo 1 2 3 ankoatran'izay reto tsy misy mihitsy dia ny lead aty amin'ny farany aty amin'ny 37 mino fa hitanareo ilay izy na dia ao anatin'ilay GoPro raha ohatran'izay ny fandehan'ilay zany hoe les configurations zany musicien anankefatra batteur dia basse dia le gitara ihany sady manao acoustique no sady manao électrique dia ny ankoatran'izay clavier anankiray zay fandeha le configuration anjareo ny mpihira anankitelo ny lead anankiray dia ny zavatra ataoko voalohany lahatra aty manomboka amin'ny voalohany eto amin'ny 12 eto ny batterie rehetra normalement ato anatin'ity 11 ty sy 12 mbola matetika mbola mampiasa pad ry zareo batteur fa tamin'ity tsy nisy dia zany hoe ho anazy zany manomboka eto amin'ity 12 ty tsy fa tsy batterie daholo ny eto amin'ity dia manomboka eto amin'ny 13 à 24 ny ankamaroan'ny gitara sy ny clavier mahasamihafa ihany koa ny wing par rapport ny amin'ny version teo aloha ohatran'ny hoe ny X32 na zany raha ohatra ka alaintsika zao ohatra hoe ity clavier ity dia raha jerenao izy ato jerentsika izy ato ity zao izy ity dia hitanao amin'izao fa stéréo ilay izy ilay zany misy mode hoe na mono na stéréo na mid side dia zao zany zao stéréo zany hoe le canal avy any amin'ny USB ary 17-18 zany tonga dia mitambatra ato anatin'ity dia zany tsy lasa ohatran'ny amin'ny X32 tsony anankiroa le éfeuteur indray miakatra fa tonga dia izy irery ihany dia raha mono izy dia mivadika mono fotsiny ity hoe M dia anankiray fa izy irery ihany fa miara-mirehitra daholo ihany izy roa dia stéréo zao dia couplet automatique izy dia ny ankoatran'izay koa ny resaka bus rehefa miresaka bus dia stéréophone amin'ny bus zany hoe bus zany ohatra hoe 1 jusqu'à 16 zao reto bus reto 1 jusqu'à 16 ireo dia ireo zany zao stéréophone isaky ny bus zany hoe tsy miresaka mono tsony zany eto fa raha ohatra ka te hanao mono ianao dia any amin'ny routine ianao mampiasa an'izay mono fa zay rehetrarehetra piste ato anatin'ity zany dia stéréophone ny batterie reto daholo ny batterie dia makaty amin'ny maka bus anankiray anaovako bus master bus any batterie ity zany zao izy ity dia ankoatran'izay efa fantatrareo ihany raha te ahazo an'ilay gros son za moa zany no zatra ny manao compression parallèle an'ilay batterie bus anankiroa zany ho ana batterie fotsiny anankiray ho an'ny bus général dia anankiray bus compressé zay ilay izy dia ohatran'izay koa neny bac bivise neny mpihira neny chœur zany neny chœur koa ty bus anankiray ho an'ny chœur dia ty bus anankiray compressé koa manarak'izay manomboka eo amin'ny bus 5 zay vao maka reverb ny voix lead dia ny delay voix lead reverb neny chœur dia reverb ho an'ny batteur indraindray ty reverb ho an'ny batteur ty ihany koa sady ampiasaiko ho an'ny gitara acoustique mba ao anaty ambiance anankiray ihany ilay izy manina moa sarahako daholo reto efa fantatrareo angamba hoe mila sarahana ny reverb ny lead sy ny reverb ny chœur satria raha ohatra ka mila reverb ny chœur any amin'ny retourny ka misy reverb na lead ilay izy dia lasa endrareo anaty lavaka be le son an'le voix an'ilay lead ohatran'izay ilay izy dia mila sarahana mihitsy zany ilay izy ohatr'izay zay ny mahakasika an'ireo manomboka any amin'ny bus 9-10 mihitsy zay vao mampiasa retour tamin'ny fotoana io tsy nampiasa wedge zay fa inirsa daholo fa ty configuration anaovako test tato an-trano moa ny tena marina koa mbanao formation araha-pisy dia miverina
rafraîchir tsara an'le mémoire zany zao. De ankoatran'izay a gitara tsy misy bus fa tonga de mandeha am'zao a basse a acoustique a électrique gitara sy ny sisa. Atoroko anareo fotsiny hoe manahoana le son a rehefa tsisy compression parallèle de ohatrany ahoana le izy rehefa misy. Alefantsika le izy. Dieu de la lampe, oui Jésus. Chante avec nous. Oui, tu es saint. Zany zany zao a ny batterie fotsiny. Ty atao amin'ity ilany ity zao de CA. Lasa aloha fa misy zavatra tsy nazavaiko tanareo koa tao anatin'le izy. Ankoatran'le bus a de mbola mampiasa DCA ihany koa. DCA ty ho an'ny batterie a, instrument ankoatran'ny batterie a, de ny pivisa de ny lead. Zay aloha zany iny a mino fa tsy nampiasa ankoatran'izay, zay aloha zany hatreto. Zay aloha zany nampiasaiko a, reto zany zao ny volume général ho andreo. De mazava ho azy a, reto drums rehetrarehetra reto a makaty daholy. Makaty daholy ny instrument rehetrarehetra makaty daholy. De zay nahafahantsika miara-miaino an'le izy eto. De enoantsika le batterie fotsiny am'zao a. Zay zany le son an'le batterie compressé. Entanareo va compressé tanteraka mihitsy izy a. No stressor no anaovako anazy a. Fa ny tsara fantatra ny élément compressé a tsy misy cuivre mihitsy fa zay fût rehetrarehetra ihany a no compressena. Zay feo an'le batterie tsotra zao a. Zay izy miaraka amin'ny effet batterie. Jerevantsika indray ny cœur a. Ohatran'ny hoe le voix am'zao a de ohatran'ny hoe le voix compressé. Zay le voix fotsiny am'zao a. Le bus. De ty le compressé. C'est une vite en baran. C'est zany izy zany zao tsisy compression a. On va encore le reprendre une dernière fois. Et tu vas chanter. Oui, tu vas chanter. Peuple de Dieu chante. Ton sein. Vertical lequel là? Oui, tu es revêtu, Jésus.
zay ny mahakasika an'iny a dia ny configuration eto zany zao a reto efe anakefatra eto 1 2 3 4 reto raha vao miklik eto a dia tonga dia mivoaka eto a le efe avy hatrany le tarehan'le efe zany dia amin'izay fotoana izay a fantatsika hoe rehefa miova ny tempo an'ny hira dia miova koa ny prédelay miova koa ny halavany ny decay ny efe rehetrarehetra zany dia mba ahafahana rapide miajuster an'izay zavatra izay a dia izay ny antony ametrahako an'ireo teto ohatra hoe za zany zao eto amin'ity kick ity a ohatra dia manamboatra tampoka ny reverb an'le mpihira dia tsy amin'izay fotoana izay tsy mila mbola mandeha mitady intsony aty amin'ny efe a dia mitady an'le reverb hoe izy moa le reverb dia ity dia izay vao anaovan'le configuration fa tonga dia hety fotsiny amin'ny cliquant izy dia ity dia azoko hoe ity le delay a ity le anina ity le izy a iny moa mazava ho azy misy config PDP afaka pitirina any amin'ny 2 3 katrany amin'ny tsy fantatro any pratika be izy amin'ny fotoana iny a dia ankoatran'izay a eto moa zany ny tapitana ohatr'izay a dia ny decay ity a le decay ity ny halavan'le le efe zany dia amin'izay fotoana izay raha ohatra ka miova le tempo an'le hira na ohatran'izany a dia sady miklik decay a manodina dia mahazo aina kokoa ilay izy le voix sy ny sisa zany le efe zany tiako tenena ao anatin'izay izay ny fomba fiasako anazy a dia ankoatran'izay eto a mute group a tonga dia mute group mazava ho azy a izay ny tena ampiasaiko aneto aloha zany ankoatran'izay a dia manao an'le config le tao dia izay ny tena fomba fampiasako anazy zany aloha amin'ny voalohany a reto oxa anaky 7 amin'ny voalohany reto zany a tena tsy ho an'ny retour mihitsy zany reto bus reto dia ny zavatra tsara ho fantatra koa ny wing a afaka ohatra hoe ny delay zao raha songe alefantsika zao hoe ny tia delay ity a mbola afaka ty bus anankiray ity zany a mbola afaka alefa indray ny poste an'ity a makato amin'ity bus anankiray ity izany hoe afaka alefa amin'itony rehetrarehetra tony a izy anankivalo zany afaka mifandefa foana satria raha ohatra ka reverb delay rery zao mandeha rery a dia iny hoe maina kely le son andraso kely alefantsika zany hoe le delay avato a dia mbola mandeha mitsofoka makato amin'ity reverb ity indray koa dia anjaranao fotsiny no mijaoger anazy hoe ohatrany ahoana ny niveau a tianao andefanana azy fa izy aloha zany poste fader izy afaka atao préfader koa raha izay no itiavanao anazy izay no mahafinaritra an'le izy izany hoe raha ohatra ka izany hoe ty bus ity zany a ity a afaka averinao alefa makato indray koa dia iny indray no compressenao indray dia ohatr'izay hatrany hatrany izay no mahafinaritra an'le izy tsy fantatro raha ohatran'izay koa ny X32 lazahoana ihany le izy ohatran'izay hoe le config zalahy fa izay ny fomba fampiasako anazy zany aloha dia généralement zany a eto zany a vue a reto foana ny anahy no tena mijanona eo fa tsy dia tena mijery loatra ny resaka retour moa zany a efa misy technicien anankiray mihitsy migérer an'izay reto zany a le sortie stéréo an'ny mpihira fotsiny a fa ny mpitendry indray a zalahy efa manana an'le DB48 dia andrarany zalahy foana no manao anazy hoe izy izay itiavana an'le mix anaovany anazy eo zany e izay no mikasika an'iny a dia izay ny général fomba fampiasako anazy anankiray rehefa manomboka ampiasa anazy manao live indray a dia hafa indray ny configuration satria atao anatin'ity main ity a izy ma tsy afaka migérer stéréo ana main anaky efatra dia eto aloha zany zao ny configuration ity manao face a dia ity manao sub a dia rappel a dia avy eo a eto indray configuration ana live dia afaka ataoko hoe matrix zany izy na ohatra hoe main ihany a fa miaraka amina configuration ana delay dia eto mijauger ny volume arakarak'ilay izy dia ny configuration koa hafa mihitsy ny ato a fanaovana ny sortie raha ohatra ka sy atao sortie numérique ilay izy a
atao sortiana logika ilay izy a fa zay aloha tamin'ity fomba fampiasa tsotsotra kely ilaina le compression parallèle satria iny tena azahoana an'le tena gros son le tena ozy izy nareo hoe hafa mihitsy le son le batterie vao ohatrany hoe tsara de nareo tsika mieritreritra foana matetika hoe tsara le laina ray an'le razoko de zay mahatonga an'le son tsara be ohatran'izany fa ny zavatra tena mahatsara an'io son io a voalohany indrindra le micro ana batterie zany a tena tsy azo atao tsinontsinona mihitsy micro ana batterie a de manaraka an'izay a ny élément ana batterie koa ny réglage na batterie zay zany tena mahatonga an'io son io tsara voalohany indrindra de avy eo amin'izay a zay vao manomboka miditra aty amin'ny traitement sy resaka compression zay ny tena mahatonga ny son ana batterie tsara de iny nefany a rehefa live a le batterie sy le basse iny tena manome an'le aina an'le izy zareo raha hitanareo sao tanatin'ity basse ty a asiako insert anankiray izy ity ny écoile zany zao a any amin'ny 35 Hz manampy any amin'ny plus 4 any mihitsy ahako de ankoatran'izay nefany a mbola manao insert anankiray a an'ity psychobasse ty ampianoko anareo kely angely izy zay zao le basy a de esoriko le tsy hainareo ilay izy satria ataoko solo zay vao hainareo ilay izy any amin'ny 40 Hz any mba hahatonga an'le son atavy tsara zany any ambany eny de zao izy nampiarahako miaraka de eto le configuration tsy micompresse mihitsy satria efa mampiasa an'le tête d'ampli marque basse izy de any efa misy compression efa hainareo amin'izany son zany rehefa manomboka me-irrité le son tsy de mampiasa loatra an'ireny na guetare tsy de mampiasa loatra intsony aty satria efa vitan'le ampli daholo zay fa any amin'le sub mihitsy zany a tsy voatery ho tonga de atavy avy hatrany le son de aty amin'ny fasy a afaka manampy tsara an'izay tsika de zay no mahatonga an'le izy hoe miverina amin'le resaka ny teneniko teo hoe tena mitondra an'le tavin'le izy a de ao anatin'le son an'le fût a sy le basse mihitsy iny mihitsy ny tena mitondra anazy de ankoatran'izay moa mifanampy eny daholo amin'izay ny séquence sy ny zavatra rehetra fa zay no tena mahatonga an'le gros son zany raha ohatra hoe tena azo an'le gros son de zay aloha zalahy fa efa lavalava ihany zay a fa tohizantsika ilay izy raha ohatra ka mahaliana anareo ohatra ny ahoana ny traitement ataoko amin'ny kick ohatra zao ohatra hoe ity zany zao ny insert ataoko ampiasaiko aminazy a de BX 160 a ny réglage ny zavatra rehetrarehetra afaka hojerevantsika daholo zay raha ohatra ka mahaliana antsika fa mba hafofoy an'le izy sy araboazintsika koa ohatra ny ahoana koa fomba fiasa isan-karazany aminazy a de ohatran'izay faranantsika fotsiny le hira teo fanaovantsika velomo ao anatin'izay a Encore le refrain d'une dernière fois. Et tu vas chanter, oui tu vas chanter, peuple de Dieu chante ton sein. Faranantsika amin'izay le izy a tamin'ny fotoana io a tsy nanam-potoana intsony isika izahay moa zany nanaovana nametrahana micro ho an'ny olona zany fa ny tena marina amin'izy io a rehefa manao live ohatran'io a mbola tsy maintsy mametraka micro d'ambiance ihany koa satria tian'ilay mpihira hoeno any anatin'ny sofiny ihany a
le ambiance misy de zany koa mbola routine hafa ihany koa fanaovana zany satria possible zany zay mahatonga ny olona koa matahotra an'le le manao live miaraka amin'ny hira satria tsy hoeno mihitsy le olona miorakoraka sy le chaleur an'le fety fa zavatra azo atao tsara mihitsy zany mametraka micro d'ambiance de avy eo iny makany amin'ny sofin'ny mpihira de tena mahafinaritra le izy apetrao amin'ny commentaire raha ohatra hoe misy zavatra mety tsy azonareo le misy zavatra tianareo fantatra manokana momba le izy fa maninona moa tsy maintsy nanao ohatran'izao maninona anjaraina koa ny sub ohatra zavatra ohatran'izany tsy fantatra hoe misy zavatra mety mahaliana anareo na hoe inona koa ny différence hitanareo par rapport an'le X32 na Midas M32 am'le izy fantatra aloha hoe zavatra samy hafa mihitsy reo fa ny fomba fiasan'le izy de base anankiray ihany fa ny évolution no misy de raha ohatra ka misy zavatra mahaliana anareo na tianareo antaniana de aza misalasala ry zalahy fa maro nareo mangataka pratika de iny aloha ny pratika vitantsika mandram-piona